Anisan'ny tena nahagagan'ny maro moa ny fanambarana izay nataon'ny Paolo Emilio tatoato indrindra nanomboka ny andro omaly. Gaga moa ny olona milaza ny hoe misintona lakolosy ve ity Paolo Emilio ity, sa tena milaza ny fahamarinana, sa tena milaza ny marary avy any ampony. Ny sesisesy moa ny fanambarana izay ataon'ny Paolo Emilio nanomboka ny andro omaly sy ankehitriny. Ny omaly moa izy dia nilaza ny hoe atao miaramila zao koa ny ministry ny intérieur andramo fa miandry aho. Izaho tsy teny hoe izahay administrateur civil fa izaho mihitsy no hanangatra. Taoriany kely ny nanaovany iny fanambarana iny moa dia nilaza ihany koa ny tenany hoe izaho tsy mandray menace tompoko raha vao tsy administrateur civil ny ministry ny intérieur dia ho avy aho miaraka amin'ny angady sy ny harona. Ny androany maraina ihany koa moa dia nilaza tao anatin'ny kontiny ihany koa ity Andriamatoa Paolo Emilio Raholinarivo ity, ary toy izao ny zavatra izay nolazainy: aza manandrakandrana fa olona organise tompoko, efa nanongana andrarezina roa ny tenako raha tsiraka tamin'ny 2 raha valimanana tamin'ny 5. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Paolo Raholinarivo tao anatin'ny kontiny andro omaly sy ny androany. Fandeha resika hiresadresaka kely indray ny mikasika ny haitrano izay niseho tany Manakara. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia jiro petrole no nitarika ny haitrano izay niseho tany Manakara. Raha ny voalaza ny loharanom-baovao dia trano miisa 100 no may tanteraka tao Lokomby izay distrikany Manakara, ary 100 mahery kosa ireo simba sy voaterina rodana. Taorian'ny fanadihadiana natao dia fantatra fa jiro petrole tsy nivonona no nitarika ny afo ka nitarika izao haitrano goavana izao. Mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ity zavantranga teny antoerana ity. Mbola resaka hafo sy haitrano ihany moa dia mbola nisy tranomay ihany koa tokony ho tamin'ny iray ora maraina teo tao Amboripotsy talata maty Ambohidratrimo. Ny orinasa Madazia plastique io may io raha araka ny loharanom-baovao. Tsy mbola voafakatra mazava ny tena antony nahatonga ny firehetana ny tompon'andraikitra ny sampana mpamonjy vona izay manao antsoavy amin'ny rehetra mba ho melo hatrany hisorohana amin'ny haitrano misesisesy tatoato. Tandremo ny resaka prizy sy fampiasana gaz ary ny fandrehetana charbon ao antrano samy amel mba hisorohana ny loza. Ny malaza sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa moa dia tsy nandray karama nandritra ny herintaona mahery ny mpiasan'ny FCE. Nametraka fitoriana tany amin'ny PAC ao Fianaratsoa ireo solon-tenan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasam-panjakana FCE mikasika ny karamany izy ireo 13 volana izay mbola tsy voaray no antony izao fitoriana izao. Eo anatrehany ity zava-misy ity moa dia tsy nanonona anaran'olona na fikambanana na rafitra izy ireo fa ankinina amin'ny fanadihadiana izay ataony io tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly io ny raharaha, ary mbola mitohy ny fitokонana izay ataon'izy ireo. Andriamatoa Rahary Manana Patrick moa dia nanao ranto tao anatin'ny kontiny androany maraina. Toy izao moa ny zavatra izay nolazainy eto Antanindrazana Irisara zay sisy roa no miambina azy. Raha ny fahazahoana ny zavatra izay ambaran'ny Patrick Rahary Manana izany moa dia Andriamatoa Richard Ravalomanana, Andriamatoa General Bomba moa izay voalazany fa eto Antanindrazana araka ny nambarany. Ho faramparanantsika kely moa ity video anankiraha ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny hamaram-paranantsika azy moa dia hiresadresaka ny mikasika tiko isika ilay orinasa vita malagasy ary kalitao maneran-tany. Ny orina tamin'ny 327 tao Antsirabe ity ko orinasa izay natsangany Andriamatoa Ravalomanana marka mba hanandratra ny vokatra vita eto antoerana. Ity orinasa tiko ity moa dia nanomboka tamin'ny yaourt sy fromazy dia lasa vondrona industrial lehibe izay manamboatra bera, menaka, biscuit, vary sy ny maro hafa izay tsara voatanisa etoana. Kalitao fahadiovana ary tsiro tsy manam-paharoa izany no mahatiko azy. Anisan'ny tsy azo lavina ary tsy azo odiny tsy hita raha vao miresaka izany orinasa tiko izany moa isika dia anisan'ny orinasa malagasy izay manome asa ho an'ny tanora ary anisan'ny mandray anjara ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana ianao hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma maro tompoko lahy, veloma tompoko vavy.